Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Efa niezaka nanao izay vitako tamin'ny herin'ny tenako ihany aho, saingy tsy nety vitako izany hoy ity olona anankiray. Ary moa isika ihany koa ve tsy mba manao toy izany? Eny, matetika isika no mifikitra manao zavatra maro izay hita ho mandany ny fotoanantsika tokoa, nefa tsy misy vokany azo raisin-tanana akory izany avy eo. Matetika isika no manankina amin'ny fiainantsika amin'ny fomba na amin'ny toe-javatra izay takatry ny saintsika irery fotsiny ihany, dia tsy misy vokany izany. Kanefa izao no tena azo antoka, misy ny atao hoe vavaka, ary misy ihany koa ilay andriamantsika ao an-danitra ao izay mamaly ny vavaka ataontsika. Izany hoe resahantsika sy angatantsika aminy avokoa izay ilayntsika, izay mahory antsika, izay mampitahotra antsika, dia izy no mamaly izay tsara indrindra ary mahasoa antsika. Matetika mantsika miandro ho tafalatsaka ny anaty lavaka lalina dia lalina tokoa, izay vao tonga saina fa tokony hanantona an'Andriamanitra. Matetika isika efa tapidalakale, izay vao mahalala miantso ilay raintsika ny an-danitra ane. Adinontsika nefa fa Andriamanitra ane ka afaka manao na dia manova zavatra goavana be indrindra eo amin'ny fiainantsika ao anatin'ny iray segondra azy, dia zavatra izay mety tsy ho vitantsika mihitsy, na dia andanitsika ny fiainantsika iray manontolo mandra-pahafatintsika aza. Eny tokoa ry mpiaino ajaina, mamaly vavaka Andriamanitra rehefa tena mangataka aminy isika. Mamaly vavaka Andriamanitra rehefa manankina ny fiainantsika aminy isika. Aza misalasala hoe ahavita izany amiko ve Andriamanitra? Eny, anio dia lazainanao fa tiany ny aneo aminao ny heriny sy ny voninahiny. Tsaronao ve ilay teny izay nolazain'i Jesosy ao amin'ny Marka 10:17-20? Marka 10:17-20 manao hoe, raha amin'ny olona dia zavatra tsy hainy izany, fa tsy mba tahaka izany amin'Andriamanitra, fa ny zavatra rehetra dia hain'Andriamanitra. Amen. De l'île. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast
dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ny ity pejy ity AWR feon'ny fanantenana. Harena ny fahasalamako. Alio misoroka toy izay mitsabo. Fifaliana ho anay indray ny miaraka aminao atao anatin'izao fandaharana ara-pahasalamana izao. Miarahaba tompoko dia mirary fahasalamana ho an'ny isam-batan'olona. Ny aty no isan'ny taova-manana ny anjara asa ny goavana tokoa ao amin'ny vatantenantsika olombelona. Milanja eo amin'ny 1 kilao sasany eo ny aty, kanefa dia tena mahavita asa mahatalanjona tokoa raha tsy resaka afa-tsy ny asany izay manifana ireo karazana poizina maro, toksinina zany, sy ireo akora vahiny, singa vahiny zany izay mikoriana any anatin'ny rà. Ny fiainana moderna ankehitriny sy ireo sakafo voavoatra sasany dia tena manome asa fanampiny ho an'ny aty, izay mety hiteraka fivitosana ho azy na ihany koa aretina aty mihitsy. Ny alkôla, ny fanafody, ireo fanafody famonoana bibikely sy ireo sakafo maro hafa manimba dia tokony hajanona satria manimba ny atitsika avokoa izy ireny. Amin'ny maha-olona sy ireo sakafo isan-karazany ampidirina ny vatana nefa dia mety hisy pozina be tafahoatra ao amin'ny vatantsika ao. Mety harary dia tsy maintsy mihina-panafody. Eo koa ireo tavy ratsy avy amin'ny sakafo hohantsika. Izany rehetra izany dia tokony hanadiovana ny aty avokoa.
inona ary no tokony atao anadiovana ny aty. Isan'ny tsara sy mety indrindra anadiovana ny aty ity ranom-boankazo atorin'ny dokotera Georges Pamplona ho antsika ity. Inona avy ny zavatra ilaina amin'izany? Laisoa mena iray tasy, izany hoe eo amin'ny 7 grama eo ny fatran'izay laisoa mena iray tasy izay. Karaoty 3, ka ny karaoty singa indray dia eo amin'ny 80 grama eo. Izany hoe 80 grama zany ny totalin'ilay karaoty 3. Paoma iray, ka ny fatran'ity paoma ity ny lanjany dia eo amin'ny 80 grama eo. Raha toa ka azontsika antoka fa vokatra biolojika ny paoma dia tsy mila voasana izy ity. Ary ranona voasary makirana 2 sotro, ka eo amin'ny 5 grama eo ny fatran'ny iray sotro. Averiko ilay zavatra ilaina: laisoa mena iray tasy eo amin'ny 7 grama eo, karaoty 3, ka eo amin'ny 80 grama eo ny iray, izany hoe 80 grama, paoma iray 80 grama, ary ranona voasary makirana 2 sotro eo amin'ny 12 grama eo ny iray sotro, izany hoe 30 grama zany no ilaina. Ahoana fomba fikarakarana azy ity? Rehefa voasasa tsara avokoa ny fangaro rehetra dia arotsaka ao amin'ny famotehana na ilay antsointsika hoe mixeur, na ihany koa fangalana ranom-boankazo raha misy fomba hafa azontsika atao ahazoana ranom-boankazo dia mety avokoa. Ary amin'ny farany izay vao asiana ranona voasary makirana dia afangaro tsara, dia izay ilay fanadiovana aty anankiray izay tsara sy mety indrindra anadiovana aty. Ny artichaut ihany koa dia tena tsara amin'ny fanadiovana ny aty. Ahoana indray ary ny zavatra ilaina raha toka anao ranona artichaut anadiovana aty? Mazava ho azy, artichaut 2, ka eo amin'ny 30 grama eo ny iray. Ampiasaina avokoa ny raviny sy ny tahon'ny artichaut. Dia tongolo iray, tongolo vaventy zany izy ity satria milanja eo amin'ny 10 grama eo. Singa indray io dia ranona voasary makirana 2 sotro, mitovy amin'ilay teo aloha ihany, 15 grama eo ny iray sotro, 30 grama zany, ary rano iray litatra. Averiko ilay ilaina: artichaut 2, ka eo amin'ny 30 grama eo ny iray. Ampiasaina avokoa ny raviny sy ny tahony. Tongolo vaventy iray eo amin'ny 10 grama, ranona voasary makirana 2 sotro, ary rano iray litatra. Ahoana indray fomba fikarakarana ity artichaut izay natao anadiovana aty ity? Sarahana avokoa ny raviny ivelan'ilay artichaut sy ny tahony, dia afaka tehirizina anaovana sakafo ao an-dakozia ilay fony iny zany. Voasana ary tetehana madinika ihany koa ny tongolo, dia ampagotrahana anaty rano amin'ny afo malefaka mandritra ny 10 ka hatramin'ny 15 minitra izy ireo. Izany hoe ilay ravina ivelan'ny artichaut sy ny tahony zany ampiarahana amin'ilay tongolo voatetika, dia ampangotrahana amin'ny rano amin'ny afo malefaka mandritra ny 10 ka hatramin'ny 15 minitra. Rehefa vita dia tatavanina ilay ranony, dia asiana ranona voasary makirana, dia misotro eo amin'ny 1 ka hatramin'ny 3 tasy isan'andro. Tena mahasoa ary tena tsara amin'ny fanadiovana aty tokoa io rano izay natao io. Manentana anao ampiasa izany, asoa ny vatanao, asoa ny aty indrindra. Tsara ny manamarika fa ny arerahana
tsy hita hoe ahoana zany hoe tsy ny asa mafy akory a ny tsy fampin'ny hery a ary ny fivoahan'ny aretina eny amin'ny hoditra dia mety hidika izay fa marary aty ny olona iray. Veriko a raha toa ka mararirary tsy hita hoe ahoana ianao, raha toa ka reradreraka tsy hita hoe ahoana ianao a nefa tsy ny asa mafy akory dia mahatsapa ihany koa hoe tsy ampy ny hery ary mivoaka eny amin'ny hoditra eny ny aretina dia mety hidika izay fa marary aty ianao. Noho izany entanina anadio matetika ny aty a amin'ireo ranom-boankazo nyresahana teo fa tena mahasoa tokoa. Dia atreondray ny resaka ara-pahasalamana isaorana dokotera Georges Pamplona nizara ny mahasoa ny fahasalamana ho antsika. Dia samy manao fanandramana mba samy ho salama. Ankasitrana ihany koa ny fanarahana ao an-trany ny AWR. Jididiasy Zoanitra no ny farimbona natotosa ny fandarana ara-pahasalamana izay ndrenesinao teo. Samy kosa ny teo amin'ny lafiny teknika napita izany tamintsika rehetra. Samy salama sy ho tahian'Andriamanitra tompoko. AWR manolotra ho anao feo ny fonantena. Ripiano malala fifaliana ho anay pastora Razafy Njatovina Arson Gilbert ny miara mitera sy miara makalaza n'Andriamanitra ary miara manolotra ny fisaorana sy ny fankasitrahana azy satria ny fahasoavana mbola natozo antsika ary ny famindram-pony vaovao isamaraina no tsy nalandritrantsika. Tsy mitsahatra miteny amintsika izy na amin'ny fioamfetraretantsika na amin'ny toejavatra maro samihafa amin'ny fiainantsika na amin'ny alalan'ny zavaboary indrindrindra amin'ny alalan'ny teniny koa sambatra zay mamaky sy miaino ary mitarina zay voalazany ity faminaniana ity. Ny baiboly manontolo ny teny olazana amin'izany rehefa indrindrindra ny apokalipsy satria amin'ny apokalipsy toko voalohany ka ny andininy fahatelo no ahitantsika an'izay teny izay ka isaoran'Andriamanitra ny amin'izany tombontsoa lehibe izany. Faly miarahaba anareo amin'ny aran'i Jesosy Kristy tompoko ny tenako raha mbola afaka manohy indray izao famelabelarana ny boky ny apokalipsy izao isika iarivavaka isika. Tomban'Andriamanitra io saotra dera lazy iriaja voninahitra ho anao irery ihany. Tia anay loatra ianao, tia hamonjy anay ianao, ary indrindra tia hanolotra ho anay ny tsara indrindra tahaka ny nataonao amin'ny Genesis toko voalohany tiny fa 1:30 koa indray toy izahay. Manatona anao, mitalao aminao, mibebaka aminao, miaiky ny fahotana eo anatrianao. Ta io koa ny mpiaino, hanatona anao, hibebaka aminao, hiaiky ny fahotany rehetra, angataka ny rasoan'i Kristy zanakao ho afafy eo aminy azao ny famelan-keloka. Kanefa tompo malala, aoka tsy toazominay ho anay samirery izany, ho ambaranay amin'ny hafa ary ho aparitakay amin'ny olona rehetra satria tianao raha ny akamaroan'ny olona no anaiky izany famonjena izany. Akaiky loatra dia akaiky loatra ny fihevian'i Jesosy Kristy zanakao amin'irao lanitra, ataterahany izany famonjena izany anabaky teny koa engany tsy ho variana, tsy ho sondrina izay tsy raha avy aminaranao Jesosy no angatana izany. Amen. Ry mpiano malala mbola eo amin'ny apokalipsy toko 2:40 ihany isika. Tsarovy tsara ary fa ao ny loza fito farany. Efa amin'ny toejavatra farany amin'ny tantarany tany zany isika izao. Nivoaka avy eo amin'ny efitra masina indrindra Jesosy, vita tanteraka ny amin'ny fanomboka seny tsirara avy, ao ireo nanaiky ny tomboka sen'Andriamanitra velona, ny didin'Andriamanitra ilay didim-pitiavana ao anatin'izany, satria ny mampanandanja ny didy folon'Andriamanitra dia ny sonizy apetrak'Andriamanitra eo aminy, tomboka sen'Andriamanitra apetraka eo aminy. Ary efa mijery ny didy folo ray manontolo isika, aiza moa no ahitana an'izany hoe didy anankiray ahitana ny anaran'Andriamanitra, ny asa ataony ary ny fahatreto dimy, moa tsy ny didy faefatra ihany ve?
dia ny somary averintsika kely ndre mandeha io matserovany andro sabata na masina azy henemana ny asanao sy anaovanao nrarano rehetra fa sabata ny jeovaandriamanitra ao ny andro fahafito ko aza manao raha kory anao am'zany na zanakao rah na zanako vavy na nikizylanao nikizyvavinao na ny biby fiopinao na ny vahinao zay tafidro mbavadinao fa enema naovany jeovany lanitra sy ny tany sy ny ranomasina mba mijeretra ao aminy dia nitsatra izy tamin'ny andro fahafito izany ta jeovany andro sabata sy nanamasiny azy jehovaandriamanitra pary ny lanitra sy ny tany mono amin'ny lanitra sy ny tany ary ranomasina zay ny fahefana ry mpiany malala io zany ny tomboka asin'andriamanitra velona ka manana an'izany tomboka asin'andriamanitra velona zany venao va kio ndre mandeha ny apokalipsy toko fahafito fa ny nandray ny tomboka asin'andriamanitra dia efatra rivo amby efatralina sy rahetsy tsy ara-baky teny akory io fa isa ara-tandindona maneho fahafenona maneho fahamarona dia mbola aven'andriamanareo ny apokalipsy toko fa efatra ambin'ny folo ry mpiany malala reo nanaraka ny zanakony nataiza nale reo ny vehivavy virjina fa tsy vehivavy janga akory vehivavy virjina vehivavy madio nitazona ny fampianarana madio sala am'ilay sovaly fotsy ry mitomboka se voalohany ny azona ny fampianarana rehetra madio ao amin'ny baiboly tsy nanaiky hijangajangany izao fivavahana fomba fivavahana jentilisa rehetra izao tsy manaiky hijangajangany ny mpanjaka ny tany ary reo nazo ny tomboka sy efatra iva amby efatralina sy raitsy ireo no tsy nisy lainga hita teo amin'ny vavany ry mpiany malala aiza zany zao ny misy asy ianao manana zany tomboka asin'andriamanitra any sa le mariky ny bibidy zay tsy mety ho voafehny lalàna fa indro izy amin'ny apokalipsy toko voalohany ka hatramin'ny andeniny fahafolo zay tsy inona fa fanehona ihany daniela toko fahafito fa mitena ratsy an'andriamanitra manohitra ny avo indrindra mampaholo-maso ny avo indrindra manova fotoana sy lalàna ka ny ara ny loza fito farany zany dia ireo zay mandray ny mariky ny bibidi sy nisan'ny anarany njaratsika ny mandiny tena am'izao fotoana izao manahoana ny fanarahntsika ny kristy am'ilay tena fahadiovany tokoa ve fa ny fahendrena vany amboloany jakoba toko fahatelo ady fa fito ambin'ny folo dia madio aloha madio sany madio fo madio fanahy madio eritreritra tsy misy mihitsy eritreritra hafahafa tsy misy mihitsy fisaintsaina na hafahafa ary zany fahadiovam-po fahadiovantsaina sambatra ny madio-am-po fa izy no ahita n'andriamanitra ho ny toroteny jesosy teo amin'ny tendrombohatra izany io tomboka asen'andriamanitra velona io fotoana fandinitena izao ry mpiany malala tsisy mariny tsika na diray azy tsisy manao antsara na diray azy joba moa de ny tena fa zay rehetra terabe ivavy dia vitsy andro ary tsy misy madio na diray azy ny i davida dia miteny eo amin'ny salamo fa raiky amin'ny dimapolo fa tao anatin'ny fahotana ny torotoroanany reniko ary tao anatin'ny heloka ny terahana ary ny apôstôly paoly dia miteny romanina toko fahatelo fa tsisy mariny tsika na diray azy tsisy manao antsara na diray azy zao ny fotoana ary tokony ibebahantsika mpiany malala zao ny fotoana etorantsika eo amin'ny kristy fa ozy izy amin'ny isaia toko voalohany fa valo ambin'ny folo avy ary fantahatra isika amin'ny teny frantsay sasatsasany moa zay dia hoe venez réconcilions nous avy iavana isika fa na dia mena tahaka ny jaky azany fahotanareo dia ho fotseko tahaka ny ora-panala ary dia mangatrakaraka tahaka ny sila azy dia taoko tahaka ny volonony fotsy izay tomboka asen'andriamanitra velona izay fitiavana feno fahadiovana zay le volamena vodio tamin'ny afo zay le fitafiana fotsy zay tiany jesosy kristy ilay amenina sy vavolombelona mpatoko sy marina ale naharina izao zavatra rehetra izao amin'ny afatra ao an'ny laodiki tiana hovidiny ny tsirairay avy tsy amin'ny volana amin'ny karena fa amin'ny finoana ry mpiany malala indrindrindrindra moa le odimaso osotranomaso mba hitana an'izany tena fahadiovana izany ary io dia ny fanahy mason'andriamanitra ny odimaso izany ny vokatry ny fanahy koa moa amin'ny galatiana toko fahadimy roa amby roapolo dia fitiavana zay no mitana ny lohalarina fitiavana fifaliana fiadanana faharipo famira-panahy fanaovantsoa fanemem-panahy faretana fanetretena faononam-po tsy misy lalàna zay manohitra an'izany ny mpiany malala rehefa tena mba mandinika tsara isika ny amin'le hoe trompetra sy ny amin'ny hoe ty loza fito farany ty dia tsara ny somary mba manatsikafina kely an'izay ao amin'ny apokalipsy toko fahavalo andiny fahasivy sy amin'ny apokalipsy toko faraiky ambe folo andiny fa dimy ambe folo ka raha fa sivy amben'ny folo dia reto zavatra telo reto zany a no mampiavaka ny trompetra fito amin'ny loza fito voalohany tsy nikasika fa tsy ny apahatelo ny taranak'olombelona ny trompetra lay fitsarana fanairana zay fandresantsika teto moa zany mpiany malala trompetra voalohany faharoa fahatelo faefatra dia nandravana ny ampira na arava ny ampira romanina ndrefana ny trompetra fahadimy sy faina na arava ny ampira romanina tsy ranona avy eo dia tonga ny hery mifanandrina tsy nikasika fa tsy ny apahatelo ny taranak'olombelona ny trompetra fa hanenika ny olony ratsy rehetra kosa
ny loza fito farany ka tsy misy ho afaka amin'izany zay rehetra tsy mety mibebaka. Faharoa, maharitra amin'ny vanim-potoana lava de lava le trompetra, fa ny loza fito kosa ho tonga amin'ny fotoana fohy, andro iray ora iray, na raha miteny hafa dia amin'ny fotoana fohy. Jereo ny apokalipsy toko fahasivy andiny fahadimy sy ny andiny fahadimy ambin'ny folo, dia apitao amin'ny apokalipsy toko fahenina ambin'ny folo andiny faraiky ambin'ny folo, apokalipsy toko fahenina ambin'ny folo andiny faharoa, apokalipsy toko valo ambin'ny folo andiny valo sy ny andiny fahafolo ry mpiany malala. Zay zany le nakiray lava be, fa ny nakiray ho fohy de ho fohy, satria fandresako teto fa irotsaka io loza fito farany io dia hanenjika an'ireo zay mivavaka amin'Andriamanitra, reo ratsy fanahy ireo, hoe nareo ny mahatonga an'izao loza zao aminay, fa hoany zao ary ny tsara fanahy kosa dia ho tanteraka amin'ny salamo fa raiky amin'ny sivifolo zay fa nifakitsika teto. Ary farany miainga avy teo amin'ny efitra masina ny trompetra, fa ny loza fito farany kosa miainga avy eo amin'ny efitra masina indrindra. Vakio tsara neny apokalipsy toko fahavalo dia faharoa ka hatramin'ny fahadimy dia apitao amin'ny apokalipsy toko fahadimy ambin'ny folo ny andininy fahadimy ka hatramin'ny andininy fahafito. Ry mpiany malala, mamerimberina ihany aho hoe engany andray ny tomboka sen'Andriamanitra velona isika, ka ny fanahy masina no eketsika ametraka ny fitiavana ao amintsika, soratana ao an-tsaina, raketina ao an-tsaina, soratana ao am-po, izany tomboka sen'Andriamanitra, didim-pitiavan'Andriamanitra izany ao anatin'izany ny sabata. Iary vavaka isika. Malala reny tsara indrindra ny an-danitra, mangetahetany mba azo ny tomboka senao zahay, koa ny fananao masina ne no hanoratra n'izany eo an-tsainay eo am-ponay dia ny didim-pitiavanao, lay fitiavana anao sy fitiavana ny olona rehetra, ary raha tena tianao zay dia mitandrina ny sabatanao ny andro fahafito. Vonjeo zay ho afaka amin'ny tsy fahalalana rehetra tamin'ny lasa, ary afao zay eo amin'ny ety tahotra enatr'olona fisalasalana, fa tena anaiky ny didinao ho soratana ao am-ponay eo an-tsainay, ary ho feno fitiavana anao zay tandrina ny sabatanao, ary tia ny olona rehetra amin'ny anaranao Jesosy angatana izany mivavaka izany. Amen. Sun
adalana ritsalan fitandremana ny lalan ny marina tsy azo lavina fa manome fafana o mariky lay fity naseonao teo kalvari lay didimpitiavana mitaizawa mini marina mahazofa endrena mahazofa alalana fianarana sy fanabazana androtany ty tanindrazana fahaizana sy fahendrena olovany ty firenena darena zaro tsy mahahitra fa tsara manajery lavitra ny fianarana re azatsanina fa manomanana olombanina tonga indray ny fotoana iaonana aminao mpiainy de miarabanao misaotranao ihany koa mbola misafidy izao onja-peo zao mirary soa indrindra mirary ny tsara ho anao ihany koa miarabanao namanarila ia dia mafisanyizay arahaba zay namana joelanto arimisa miarabanao mpiaino ary mirary ny ahitanao ny soa sy ny tsara ao anatin'izao fandarana fanabeazana izao maniry ny aharetanao hatramin'ny farany ihany koa zay sy ny namana joelanto arimisa de izay no ela fa handeha hivavaka aloha isika miloha indrindra ny hitondrana ny loha hevitra vaovao anio rainay io zay any an-danitra ho amasinina ny eny anaranao ho tonga ny ny fanjakanao misaotranao izahay fa mbola nomenao tombonandro ahafahana manao zao fandarana izao fandarana izao tokoa ane mba hahazon'ireo mpiaino evi-baovao ahafahany manapeno zanany koa dia midiran-tsehatra ianao Jesosy eo amin'ny fiainany reto mpiaino ireto mba ahitany vahaolana eo amin'ny fanabeazana ny zanany ka mba isy sy anjaka mandrakariva ao tokantranon'izy ireo ane ny fankatiavana ny fanakekezana-po ary ny fiainana ny amin'ny fahamarinana ary indrindraindrindra mba ho fiainan'izy ireo ane ny fiainam-bavaka ao amin'izany tokantrano izany dia tazono ho anao mandrakariva ireo ankonan'ireo mba isan'ireo vokatra hiditry ny sopitry ny lanitra tononona mivavaka noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy irery any amen. Anio sika dia iresaka mikasika le hoe fametrahana ny tafo eo amin'ny fanabeazana manaraka izany dia iresaka ihany koa sika mikasika ny endrik'olombelona sy ny mahaizay sy ny fahatokisantena ia tadidiko tokoa namana joelanto arimisa fa efa nisy fotoana izay niresantsika mikasika izay fametrahana ny fototra fametrahana ny rindrina fametrahana ny tafo tato amin'ny fandaharana tany aloha tany dia ahoana tokoa moa zany alay hoe mametraka ny tafo eo amin'ny lafiny fanabeazana ny tanora namana joelanto arimisa raha eo amin'ny fanabeazana ny olona iray tokoa namana rila no resahana dia misy ilay atao hoe fametrahana ny fototra manomboka any amin'ny 7 taona ny zaza hatreo amin'ny 9 taona eo dia miakatra indray ny fametrahana ny rindrina dia manomboka eo amin'ny 9 taona eo zany io
tongatra any amin'ny 15 taona anoany dia misy am'izay ny fametrahana ny tafo. Ny fametrahana ny tafo zany dia manomboka eo amin'ny 15 taona miakatra makany amin'ny fahatanorana any amin'ny 20 mihoatra kely ihany arakaraky ny tsirairay avy zany no afahana mametraka anio. Ka le tafo apetraka zany de tsy inona fa ilay safidy sy talenta miaraka zay hanana n'ilay tanora. De rehefa fantatry ny ray aman-dreny zany izany hoe safidy sy talenta zay hanana n'ilay tanora zany amin'ny alalan'ny fifampiresahana ataon'ny ray aman-dreny dada sy neny zany ataony amin'ilay tanora dia misy am'izay ny dingana izay atao vokatry ifampiresahana io dia eo zany tiliana le safidy fa tarina le talenta miaraka de manomboka eo no mitady hevitra am'izay ny ray aman-dreny zany mba hanomezana fahafahampoan'ilay zanany mba ivelaran'ilay zanany ahazony izay mametraka ny tafo izay. Ka ny ray aman-dreny am'izay fotoana izay de tsy sakanana fa afaka mitady fifanomezan-tanana amin'ny olona ny velany izay manana traikefa ka afaka mampivelatra n'io tanora io amin'ny alalan'ilay safidy indrindraindrindra fa ilay talentan'ilay zanany zany. Ny tanjona de tsotra mba hahatonga an'ilay talenta sy ny safidy n'ilay zanany ho asa fivelomana mihitsy zany rehefa aniroinany izy. De azo ny ray aman-dreny atao koa ny mitady tantsoroka amin'ny olo-kafa satria indraindray mety misy mifandaniana amin'ny fametrahana ny tafo io mety tsy anana an'izay ny ray aman-dreny dia mitady tantsoroka any amin'ny olo-kafa zany izy mba ampipetraka tsara an'ilay tafo zay ny tanjona. Ny fametrahana an'ilay tafo zany arak'izany dia voalohany miatomboka eo amin'ny fifampiresahana mandrakarivo. Noho izany mba hampitombona tsara ny fametrahana an'ilay tafo dia tsy maintsy misy voalohany zany le lazaiko teo hoe fampiresahana. Ny fampiresahana na manarila efa nilazaintsika ombenibeny fa manomboka eo amin'ny fiaraha-misakafo. Dia aoka ny ray aman-dreny tsy teny mihitsy eo amin'ilay fiaraha-misakafo hoe mangina ny vava mbola feno sakafo ny vava de tsy ilaina miteny fa io zany dia izy fitarihana mihitsy ataony ray aman-dreny amin'ny fifampiresahana. De io ihany keo mitohy any amin'ilay fiarahana miala voly. Rehefa miara-miala voly ny ray aman-dreny sy ny zanaka na manarila dia misy afatra miampita vetivety rehefa eo no alefa zany ohatra fananarana afatra tiana ampitaina sy toetra tiana nanan'ilay zaza. Eo ihany koa ny fiarahana mivavaka. Fiarahana mivavaka de misy ny atao hoe fifamelan-keloka sy fiara-miompo ao anatin'ny vavaka zay atao. Ka rehefa ireo rehetra io zany ny tanteraka dia mandeha ho azy ny fifanankalozan-kevitra sy ny fifanakakezana-po izay tsy mijanona eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka ihany ny matetika fa miampita ihany koa any amin'ny fifandraisan'ny mpivady satria mifampiresaka ny mpivady rehefa ametraka nio tafo eo amin'ny zanany io. De rehefa reo zany no iainan'ny fifandraisan'olon-droa dia mitohy azy ilay atao hoe roy sy fitiavana izay tsy maintsy iainany zanak'olombelona ao atokantrano miainga avy any am-boaka io efa naverimberitsika matetika zany zay zavatra zay. Dia andeha ho azy ny zavatra rehetra rehefa mipetraka daholo zany fanakakezana-po fifampiresahana sy ny fangatiavana isan-karazany. Fa rehefa tsy misy irosy fitiavana fifanakakezana-po io zany dia tahaka ny lakana very fivola tanora de atopatopany rano aveziveziny embienymbeny midona tsy midona roa tsy mahafantatra itsony zay zavatra atao sy ny zavatra tiana ho tanterahana. Dia eo le ohatran'le lazaintsika hoe lakana very foya pitehany onjany afarany lasa mivezivezy ilay tanora satria lay tafo enti mamakivaky ny fahatandroany no tsy tafapetraka. Fa manampy an'ireo voalaza ireo dia aoka tsy hodinondray aman-dreny mihitsy ny mameteny fampirisihana an'ilay tanora an'ilay zanany zany mba ho fampirisihana azy rehefa misy zavatra ataony indrindra eo amin'ny fametrahana an'io tafo io. Mety hoe misehetry ny asa zany mety tojo olana le zanany dia ampirisihana fa tsy latsaina. De rehefa mahazy an'io teny fampirisihana io lay tanora dia ahazo hery izy ary afantatra tsara ny zavatra izay mety ho vitany
fa raha ohatra ka tsy azony io a dia tsy hafantatra ny zavatra mety ho vitany mihitsy ilay tanora fa zay mivezivezy zay fotsiny. ia raha azoko tsara namana joelantormisa dia voakasika ilay tafo apetraka io ihany ko zany a ilay tanora nanala fanadinana zay noresantsika tany mifandarana tany aloha. Marina zany namana rila fa raha iverenantsika tokoa ilay tanora zay hoe anala fanadinana voalaza tany amin'ny fandarana tany aloha dia matetika ny tsy fatokisantena no tena mahatonga an'ilay tanora atahotra. Fa raha vitan'ny ray aman-dreny tsara ny adidiny tamin'ny fametrahana n'ilay tafo teo amin'ilay tanora dia ho lavitra azy izany tahotra izany satria efa fantany talentany sy ny safidiny na raha n'ilay teny famporisena avy amin'ny ray aman-dreny dia niala ho azy ilay tahotra teo amin'ilay tanora. Satria zany ilaina ny fananana ny fahasahiana mba hahafahana miatrika zavatra sarotra eo amin'ny fiainana ka nisan'ny fiatrehana amin'ny fiainana voalohany ho an'ny mpianatra dia eo amin'ny fanalana fanadinana. Ny tsy fananana n'io fahasahiana io anefa dia lasa mampisavoritaka izay atao rehetra satria tsy matoky tena tsony ilay tanora. Noho izany mifehany dia izao ny fahaizan'ny ray aman-dreny mametraka tsara ilay tafo eo amin'ny zanany no hananan'ilay zanany mahizay sy ny fahatokisantena ka hitarika faharisihana sy fahasahiana ho azy ka ahafahany miatrika zavatsarotra aneoriny. Izay zany mikasika an'ilay fananana fanadinana namanandrila fa eo amin'ny mpiasa kosa indray mba hanananao mpiasa fahatokisantena dia aoka ianao tsy eritreritra hoe ambony na ambany noho ny hafa fa aoka apetraka ao ny fanananao ny mahizay anao ka io ilay mahizay anao io no hitarika anao anana fifandraisana amin'ny hafa sy ahatonga anao olona ho mora hifandraisana indrindra rehefa tsy mametraka ny tenanao ambony na ambany noho ny hafa ianao. Ary ny zavatra tiako lazaina ihany koa namana rila dia zao isika zanak'olombelona io dia sangan'asan'Andriamanitra. Andriamanitra tonga lafatra noho ny nanao antsika ary isika dia endrika Andriamanitra saingy izao ny zavatra miteraka tsy fahatokisantena indrindra eo amin'ny vehivavy dia ny endriny ny bikany ka misy mieritreritra hoe ratsy tarehy ratsy bika noho ny hafa tsy izay oka hiala ny antsain'ny vehivavy izay fa ianao io dia sangan'asan'Andriamanitra ary tsara dia tsara zany ekenao ekeo fa tsy ratsy io tarehy no men'Andriamanitra anao io ekeo fa tsy ratsy io endrika ny men'Andriamanitra anao io satria Andriamanitra mihitsy no nyteny rehefa vitany olombelona hoe indro tsara indrindra izany. Ko raha ekenao izany fa tsara indrindra ianao dia tsy maintsy tafavoaka ianao eo amin'ny fiainana koa esory ilay fampitahana ny tenanao aman'olona fa io no sakana tsy hahafahanao mandroso eo amin'ny fiainana dia eo ihany koa ilay fampitahana ny tenanao amin'ny hafa amin'ny alalan'ny faripaizana amampahalalana. Fa ny mety mahatonga izany dia izao ianao tsy mianatra lesona io fotsiny dia efa sakana ho anao fa ny atodoa dia mitovy ihany nandrefetan'Andriamanitra ny atodoan'ny olombelona ka io fanaovana fampitahana io ny tena anisan'ny sakana lehibe ka miteraka ilay tsy fahatokisantena satria eo ilay fampitahana hoe izaho tsy mba tahaka ny rakoto izaho tsy tahaka ny rabe na tahaka ny rasoa tsy mba mitovy amin'ny anina tsy manam-pahaizana noho ny anina tsy mba izao tsy mba zary sy ny sisa fa tiako ny milaza aminao indrindra ianao ray aman-dreny fa matoy ny zaza ka mianatra indrindra mianatra lesona dia tsy mahatoky tena izy izay dia io tsy fahatokisantena io no mitarika ny tsy fianaran-lesona izy tsy mahatoky tena dia lasa tsy mahavita entomody izy tsy mahatoky tena dia lasa varimbariana amin'ny zavatra hafa rehefa varimbariana amin'ny zavatra hafa izy dia indraindray koa miezaka manaridia amin'ny zavatra hafa mihoatra ny zavatra tokony efa tohansaina noho izany zany rehetrarehetra zany dia miankina amin'ny fahatokisantena izay apetraky ny ray aman-dreny amin'ny zanany avokoa. Manaraka izay rehefa varimbariana amin'ny zavatra hafa izy dia tsy mifatoka ny saina satria tsy mahatoky tena izy ary lasa tsy tily ilay zavatra ataony na ilay fianarana ataony dia
raha tondry amindrery zany le izy dia misy ifandraisany daholo a ireo rehetra izay nylazaintsika teo ambony eo ka hoy amin'nylaza hoe mahaiza manaiky izay endrika nanaovan'andriamanitra anao ary ekeo fa tsara izany ary aza mba mampitahanao amin'ny olona hafa mihitsy fa io endrikeo io io bikanao io io tsangananao io dia io no mahaizay anao izay mampiavaka anao amin'ny hafa io dia zavatra tsy fahita firy noho izany rehefa jerenao ibika manendrika eo io dia io notarika anao ahatafitanao eo amin'ny fiainana rehefa ekenao fa tsara izany rehetrarehetra izany raha ohatra ianao zany ka mampitahanao amin'ny olona hafa dia ianao tsy androso ianao tsy lasa lavitra mihitsy no vokatra izay rehetrarehetra izay koa dia miverina miteny amin'ny ray aman-dreny manao hoe tena mitana anjara toerana lehibe ny fanabeazana ny zanakao ny fahaizanao mametraka ilay tafo amin'ny zanakao indrindraindrindra ny fahafantaranao ny talentany zanakao ny fahafantaranao ny safidiny zanakao izany rehetrarehetra zany dia miampy ilay fitezana izay atao an-tsekoly larony ao amin'ny teny fampirisehana zany rehetrarehetra zany fa ialana tahaka amin'ny fahasamboa kosa ilay teny fanapepona na fanarabiana sy ny sisa sy ny sisa na ohatrany zany na any am-pianarana dia mety efa mpampianatra indray a manao hoe aoka tsy atao amin'ny mpianatra mihitsy indrindra eo masiny namany ny fanabatiana sy mifanapepona azy fa tena mamotika n'ilay maizay amin'ny olona ray mihitsy a izany zavatra izany satria mitarika ho amin'ny tsy fahatokisantena sy ny tahotra izany rehetrarehetra zany raha esoina sy pepona ilay zaza ia marina zany na manajoely satria na ilaza zavatra hainy aza le zaza dia lasa matahotra lasa tsy mahatoky tena intsony eny fa na dia mazava tsara zao aza ny ao an-tsainy dia tsy hainy mihitsy ny mamoaka an'izay no ilay tahotra ao anatiny ary indraindray a lasa mibadabada miporedika lasa matahotra mangovotra sy tsy mahatoky teny ho antsika mpanabe ihany koa dia tianay eto amin'ny fandaharana ny mampatsiahtsika fa tsy misy manapotika ny mahaizay amin'ny olona iray hafa afa-tsy ny fanabatiana eo an-daniny koa ny fanapepona ny fanambaniana ny opa sanatriavin'ny vava zany hoe ny herisetra izay atao amin'ilay zaza ao an-tsekoly zany ny herisetra dia tiana ihany koa ny milaza eto fa tsy ilay herisetra ara-batana ihany no atao hoe herisetra fa eo dia eo indrindra ihany koa ny herisetra izay atao amin'ny alalan'ny teny izay aloko ny vavantsika io amin'ny alalan'ny fihetsika misy herisetra mivoaka amin'izany ary indrindra ny teny mamotika ny saina sy ny fo aza dia ny teny mahery ny teny izay mandratra ny teny tao manambany na manambany mihitsy ny teny manilikilika atao amin'ilay zaza ka raha-panabe ianao na ray aman-dreny ianao dia aoka hoala virinao tanteraka ireo teny mandratra rehetra ireo fa tena herisetra mivantana izany dia tadidio fa io fanabeazan'io ny fototra iaingan'ny serasera ka ny serasera zany a raha vo tsy hainao no mampita azy dia tsy ho tafita mihitsy ny afatra tianao ampitaina dia ankasitrahany ianao mpiaino nanjoina anaraka ny fandaharana teto amin'ny zao onja-peo maminao zao misaotra anao ihany koa na manajoelanto ary misany amin'ny resadresaka izay nataontsika teto amin'izao fandaharana izao inona fa anampy anao mpiaino eo amin'ny fanabeazana indray a izay resadresaka natao teto izay koa dia ampirisihana mandrakariva ianao mpiaino mba hanao ny fampiarane ny anton'izany moa dia mba ho tombotsoa ho an'ny mpianakavy dia mametraka amin'ny mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray raha sitrapon'Andriamanitra veloma tompoko AWR téléphone 034 06 797 62 antoko
mpihira imprimerie adventiste. Etsarany fonenan'eto fanehoany lanao no tiako lavitranao ny fomiseto kanehoany lanao no tiako zitompoko manjakako iainy fanaiko zay lay onjany fanantenana Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana adventista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana. manasanao anaraka ny toy ny fianarantsika ny mpiaramianatra aminao kalebandretsikivy. Ny asa nataon'i Jesosy tamina manampahaizana iray no hodiny itsika, tsy izy izany fa Nikodemosy. Asaina ianao anaraka izany hatramin'ny farany. Lehilahy nanampahaizana Nikodemosy, ambaran'ny baiboly fa mpanapaka tamin'ny jiosy izy. Jaona 7:1. Natsoiny Jesosy hoe mpampianatra ny Israely izy. 10. Natakatra tsara amin'ny baiboly Nikodemosy ary nanana etaeta ra-panahy lalina an'Andriamanitra izy. Raha araka ny fijerin'olombelona dia toy ny mpanaradian'Andriamanitra no fijery azy. Nitandrinareo didy rehetra izy ary mpitarika no hajaina fatratra teo amin'ny jiosy. Nanam-pahefana sy nanan-karena koa izy. Maro no hevitra fa famantarana ny amin'ny fihitahin'Andriamanitra azy ireo zavatra ireo. Na izany aza dia hita fa fisehoana ivelany ihany ireo. Ino ny zavatra ara-panahy n'ilain'i Nikodemosy sy ny namalian'i Jesosy an'izany avy hatrany? Andeha rahantsika mamaky ny Jaona 7:1-12. Jaona 7:1-12. Ary nisy fariseo anankiray atao hoe Nikodemosy, mpanapaka tamin'ny jiosy. Izy nakao amin'i Jesosy no ny alina ka nanao taminy hoe rabi ô, fantatray fa mpampianatra avy amin'Andriamanitra ianao, fa tsy misy olona mahay manao izao famantarana nataonao izao raha tsy Andriamanitra ny momba azy. Jesosy namalaka nanao taminy hoe lazaiko aminao marina dia marina tokoa
raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'andriamanitra. Hoy Nikodemosy taminy: ataon'ny olona ahoana no ateraka rehefa lehibe? Moa mahazo miditra ny kibondreniny iray va izy ka ateraka? Jesosy namaly hoe: lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra ny fanjakan'andriamanitra izy. Izay ateraky ny nofo dia nofo, ary izay ateraky ny fanahy dia fanahy. Aza gaga no nylazako taminao hoe tsy maintsy ateraka indray ianareo. Ny rivotra mitsoka amin'izay tiany, ary renao ny feony, nefa tsy fantatrao izay ieviny na izay elehany, dia tahaka izany izay rehetra ateraky ny fanahy. Nikodemosy namalika nanao taminy hoe: atao ahoana no ahatonga izany zavatra izany? Jesosy namalika nanao taminy hoe: ianao va ny mpampianatra ny Israely ka tsy mahalala izany zavatra izany? Lazaiko aminao marina dia marina tokoa, izay fantatray no lazainay, ary izay hitanay no ambaranay, nefa ny fanambaranay tsy raisinareo. Raha ny zavatra ety an-tany aza no lazaiko taminareo, ka tsy inonareo, ahoana ny inonareo raha milaza aminareo ny zavatra ny an-danitra? Rehefa nanatona an'i Jesosy Nikodemosy, dia niezaka niazona ny fisehoany ivelany izy, izany hoe ny toerana nisy azy. Fantatr'Andriamanitra nefa ny fony. Tahaka izany koa, fantatr'Andriamanitra ny fo sy ny zavatra ilain'ireo mpanan-karena sy manana ny maizy azy na inona toe-javatra misy azy ireo. Nanatona an'i Jesosy Nikodemosy satria nandresy lahatra azy ny fampianarany. Noho ny avonavony nefa dia tsy niaiky tanteraka ny mahatompo an'i Jesosy Kristy izy, saingy nitondra fiovana mandrakizay ho azy io alina io. Na dia tao aorian'ny fariseany lahatra ny maha-irak'Andriamanitra an'i Jesosy aza, dia tsy mbola niaiky mivantana izy fa mpanaradian'i Jesosy Kristy. Inona no ambaran'ireto toko sy andininy reto momba an'i Jesosy sy Nikodemosy? Jaona toko 7 17 ka hatramin'ny 12. Jaona toko 7 17 ka hatramin'ny 12. Dia nisaratsaina ny amin'i Jesosy ny vahoaka, ary ny sasany nitady sambotra azy kanefa tsy nisy naninji-tanana taminy, ary ny mpiandry raharaha nankeo amin'ny lohan'ny mpisorona sy ny fariseo, ka hoy izy ireo taminy: nahoana ianareo ny tsy nitondra azy? Ny mpiandry raharaha namaly hoe tsy mbola nisy olona niteny tahaka izany. Ary ny fariseo namaly azy hoe: ianareo koa va voafitaka? Moa misy mpanapaka na fariseo mba nino azy? Fa voaozony reto vahoaka reto izay tsy mahalala ny lalàna. Ary Nikodemosy anankiray teo aminy dia ilay nankeo amin'i Jesosy teo aloha, dia nanao taminy hoe: moa manameloka olona va ny lalantsika raha tsy mbola mihaino azy aloha ka mahafantatra izay nataony? Fa izy ireo namalika nanao taminy hoe: ianao koa nga mba avy any Galilia? Dinio dia ho hitanao fa tsy mba misy mpaminany avy any Galilia. Ina koa lazain'i Jaona toko 7:17. Jaona toko 7:17. Ary tonga koa Nikodemosy, ilay nakao amin'i Jesosy noho ny alina tamin'ny voalohany, ka nitondra miora sy azo manitra voaroaro tokony ho zatolivatra. Hitantsika eo amin'ny roa andalina teny ireo fa nitondra fiovana lehibe sy niariary teo amin'ny Nikodemosy Jesosy. Nitady ny fomba iarovana an'i Jesosy izy tamin'ny tsarana azy, ary nitady ny fomba hanomezam-boninahitra azy izy taorian'ny nahafatesany. Tsy salasalana fa nahakasika ny fon'ny Nikodemosy Jesosy. Dia Nikodemosy izay nila mpamonjy ihany koa tahaka antsika, na dia nanana fahalalana sy fahendrenany deraina fatratra azy izy. Aoka isika hitandrina fa tsy mahavonjy ny fahalalana fotsiny ny fahamarinana. Mampalelo anie izany hoe very tao anatin'ny fahalalana ny fahamarinana mihoatra noho ny ampy teo amin'ny fiainany. Tsy vata fitehirizana fahamarinana isika, fa tokony olona miaina sy mivelona amin'izany tahaka an'i Jesosy. Farana ny fianarantsika androany, engania ho velona ao amintsika Jesosy. Manantena mbola tafoana aminao ao amin'ny fizarana manaraka ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feony fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaim-poana ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na feofanantenana.org.